raha naniky zao tsy afagnafangahen'olo miaramila sy zandarma zany atao ny tatsy tsy misy miheno anay ireo manandrala reo mpanao bazy manandrala fa sy mainty reo zay mihetsiky rozy fanao vietsika toy ifampitatsika amizao ka latavinareo zay rahanareo lasa mipiankotsika amizao tsy miheno anay fa raha ataonareo alika tsy olombelo zany ny masikoro tsy mananjoa amin'ny malagasy zay tsy olombelo zany ny masikoro itsakitsany miaramila zandarme tsy anaky gasinareo tsy anaky masikoro laha tsy anakainareo mety io laha anabaza menasofynareo mety io laha anabaza menasofy ny zandarme miaramila eto reto mety ataonareo fa laha tsy anabazahanareo fa anaky gasy vazany alieny koa ro itsangananareo eto ampiderinareo toy ndraiky aia fahalevatena zao tsy misy fahalevantena eto ataonareo fa fanareo fa ataonareo fa may nanome fepotona 3 andro mba hialany orinasa bazy toliara tanteraka ao Antsiloranobe reto-ponina raha tsy izany dia iroso amin'ny dingana ambonimbony kokoa izy ireo raha ny fanambaran'izy ireo hatrany tezitra tanteraka ary leo amin'ny tsy fanaran-dalàna sy tsy firaharahin'ireo tompona ndraikitra ao amin'ny orinasa bazy toliara ireo mponina ao Ranobe ka niditra tao amin'ny camp de base ny orinasa bazy toliara ao Antsiloranobe io maraina io nodoran'ny reto-ponina ireo toeram-pitahirizana ireo fasika anaovana fanadiadiana sy ireo izay efa vonona ny aondrana any ivelany